Salimera antsika rehetra amin'izao harivaariva izao amin'ny andro alarobia izao. Nialana tsiny fa tsy nisy tsika omaly satria araka ny fantatrareo maro ny rarasanina ary tena ao anatina propagandana législative na fifidianana député moa zahay aty ary fantatrareo fa ny mpanomponareo dia mandray anjara mavitsika ny amin'izany ary tsy afenina fa
rehefa manomboka ny hariva amin'ny enina iny na amin'ny fito iny manomboka mitety mandeha mihaona amin'ny retim-pidy na vahoaka na makeny amin'ny grande surface mihitsy eny amin'ny varavarana eny amin'ny gara mizara ny ino izy teo ny brochure, prospectus manazava ny sain'ny olona. Tena hoe midina ambany de ambany mihitsy ny manatona ny vahoaka zany ary zay le sahanina moa ny tena tsy maintsy misimpliqué ary misintegre am'le fiainana ahafahana tokony mampiova ny zavatra rehetra satria mety anontaninareo fa maninona ianao any no tena miditra satria ny zanako tsy mieritreritra ny andeha hody any Madagasikara mihitsy na hoe andeha hanararaotra hanao politika any Madagasikara fa zalahy rahateo tsy dia mahay teny malagasy loatra satria taty no niteraka, taty no lehibe ary eny e, na izany na izany tsy maintsy mandray adidy ianao n'aiza n'aiza misy anao raha mbola olombelona foana ianao n'aiza n'aiza misy anao amin'ny tany zay ipetrahanao de manana an'zany atao hoe esprit citoyen du monde zany ary tsy mahamenatra ny manao an'zany ary au contraire raha tena apprécien'ny olona ianao hoe vous êtes là pour servir mais pas pour se servir et vous vous impliquez dans des projets qui est un projet de société et de développement social. Zay le izy. Ka de averiko eto ihany hoe miala tsiny tamin'ny tsy nifisidy ny fandaharantsika omaly. Sarotra ny tsy hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fandaharana takan'itony satria tena tsy afenina fa mipoatratrika aloha tahaka ny mahazatra. Tsy afenina fa ny zavatra atao rehetra eto dia apetraka eo am-pelantanany fa ny miarahaba rahalahy Zaza Michel apetraka eo am-pelantanany ary izy no mitantana sy mitsinjo itony fandaharana itony. Ka de andefa hira anankiray i TDLT ihany no alefako ary tokony ho tsapanareo fa izay mihitsy le état d'esprit ao anatiko hoe fantako fa amin'ny alalan'ny fanampiana ny fiarovana ny tsy mety, ny ady atao contre amin'ny injustice, amin'ny fanararaotana, fanavakavahana sy ny karazany dia fantatro hoe mafy le izy ary tsy afenina fa tena hoe ady tena ady ary tsy ady hoe moramora fa tena ady miantsa manaina. Ao moa ny misy olona zao de nisy olona zao de tena hoe promettre mihitsy izy hoe tena ampiko anao Monsieur Rakotomalala ampiko anao fa danse zany. Zay le misy indray olona tena manampy mihitsy tsy afenina zany ary itony fandaharana itony anie lazaiko anareo fa tsy vitan'ny hoe ara-bola fotsiny itony fa ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy sy ny karazany mandeha eo daholo ary raha ohatra ianao kelikely aina, kelikely fofinaina amin'itony fandaharana itony de ny tena mety aminao mihitsy de mijanona ary raha kelikely fofinaina, ara-bola zany, ara-panahy, ara-toe-tsaina de ny mety de mijanona satria raha vao sendra amin'ny olana ianao dia tafiditra canal ianao dia inona dizy teo mety ho very amin'ny catéchisation ianao ka de mila olona zany hoe afaka miatrika amina zany hoe tena ady mafy ary mila olona ihany koa afaka miatrika an'izany atao hoe adi-tsaina mafy, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ary mahay manavaka ihany koa ny mety sy ny tsy mety, ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Eny araka de apetrako amin'ny ity hira ny TDL ity hoe ampafantaro ahy ny fandaharantsika aloha hatreto dia alefako izy ity. Ndavara.
Diffusez votre annonce en haut des résultats. Tsy maintsy misy an'izay publicité kely zay fa dahoaré. Mbola matanjaka iritsaritsa loatra sy miararena mafy tsy mba mety ho afa-po tomikely aina fatratra amizay moralo ka ny vola sy ny arena no mipaiky ny fo izay kasaina tolavorary avokoa tototeny loatra raha tsy zany misy ary mezakatrany mankambamy ny fiainana tany nefa tsy fantany hoe ho an'izay ariny zany ampafantany hoe izay mety afarako sy izay rehetra ho atriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ny fiainanao teminana sy matory fa ny fanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny mofo mety maty no karakaraina de mieritra tsy mampiseho ny tena ho ambony kizany fantrany zany de tsy tsanony intsony ny fiainana eto antany de misy farany sy manapetra ny fahafatesana mitoviany olon-drehetra ka hoia hoe ampafantany hoe izay mety afarako sy izay rehetra ho atriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ampafantany hoe izay mety afarako sy izay rehetra ho atriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ka hoia hoe ampafantany izay mety afarako sy izay rehetra ho atriny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina
andehanako mahitsy eo amina ako fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo amina mahitsy eo amina mahitsy eo amina Ia, ampahafantarao izy ny mety iafarako. Iverenako zay rehefa avy eo fa raha fantatrareo angambany hoe mifaly miaraban'ireo namana vao tonga, inona no tena antony tony fandarany tony, dia ny tena antony lehibe voalohany aloha dia ny fanazavana sy fanazokafana ny maso ny malagasy satria betsaka loatra le karazana fanabadona na fanambakana amin'ny alalan'ny hevipetsy na ny hafetsena mitranga ao am'le firenena ary mitranga amin'ny vahoaka ka tsy maintsy fa mazava ho azy fa zany ny antom-pisiany tony fandarany tony, hanazavany tsy mety sy ny tokony hazavaina rehetra ao anatin'ny fiainan'ny firenena, fiainan'ny malagasy, ny toetran'ny mpanao politika, ny toetran'ny mpanambaka ary ny toetran'ny fetsifetsy ao anatin'ny fiainana amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Salama zokilahy ary faly akory Patrika Razafindrakoto, faly miarabany nga Simon Patureau, ary miarabany nga Tantle, maromaro nareo ato nga Ralainarivo, Lanana Ifasina, Volagasy, izay ihany koa, izay tsy voatonona ialana tsiny, Arifay Arsan, Mikael Tsimibo, maromaro nareo ato, Charles Free Fortune, sambasamba zany olo zany ny tonga eto, asa inona no lazainy, Armand Razafindrandahy, Rabaina Dôly, ny ato amin'ny YouTube, misy olona amin'ny 20 eo hatreto aloha. Tsara aloha ny tiako hazavaina eto de zao ankoatran'ny hoe izay le fandarana. Mahita nareo maromaro hoe misy karazan'olona zany voasoratra amin'ny publicationko ary tsy mijanona le izy fa mitohy foana, de ireny matetika dia avy aminareo mpieno sy mpanaraka ary nareo zay tonga manome vaovao hoe misy an'izao ny akama, misy an'izao de mandefa sary, manao reportage mihitsy sy ny karazany. Ny tena mampagaga am'izao androtsika miresaka zao dia ny dossier tena hoe na zavatra maromaro, renseignement manko izy raha ohatra hoe zavatra omenanao de manière exclusive zany fa zany hoe mbola tsy mipoitra tany amin'ny hafa tany, mikasika ny membre-ny gouvernemanta, na ministre zany na premier ministre zany na vavy na lahy, ny DG ny École nationale de la magistrature, tsy haiko moa ny anarany fa tiako fantatrareo hoe tsy fantatro le olona, tsy fantatro ny anarany, izy angamba mety mahafantatra amin'ny alalan'ity fandarana ity fa raha izaho manokana tsy manana fifandraisana aminy. De reo zany no anisany tena hoe ino izy teo, misarika ny sain'ny maro ny zavatra ataon'ireo olona reo ary ny fihetsik'ireo olona reo. Kanika ny nga DG manokana zao ohatra, DG ny UNMG zany de efa tena tsy de fanao no milaza an'itony fa
lazaina mba ahafahany mahalala hoe fiable ny source-ny renseignement tonga aty aminay dia d'ailleurs tsy olona ray na roa fa mahita an'le fihetsiky le ngady ege zany dia mieritreritra le olona hoe ohatran'ny manao tsy mety tokoa le banky ity, ohatran'ny manararoatra fahefana be, dia mandefa sary na mpianatra na mpiara-miasa na ohatran'izany manjary méprécise izy aiza ve de ny mpianatra no lasa manao cotisation anondrahana ny maloto rehefa vao amin'ny WC nefany vao malomalo nandany vola amatapitrisany amin'ny resaka entretien an'le toilette eo amin'ny toeram-pianarana zany. Navoakako ireny ny sary hoe tony natao, tony tsy natao, ny trano misy an'izany hoe ny antsasany lokoina, ny antsasany tsy lokoina, tsy fantatra intsony amin'izany nalefateria amiko aloha ny engagement financier par rapport amin'izany, dia maromaro ihany ozy le tsy mahay manisa sy le tsy nidiran'le izy, ary rehefa dinihana nefa le asa natao de ohatran'ny hoe misy zavatra tsy mitombona, zay niantsonan'ny Bianco na ny PAC hanao fanadihadiana. Ao amin'ny finance ao misy na izaho zao ary tratran'izany, azafady misy direction zay miandraikitra amin'ireny fanaraha-maso ny marché public reny, tadidiko ny anaran'ny olona tokony nandraikitra tamin'izany satria ety akaikin'ny ambassade américaine ety no biraonan'zareo reo, manara-maso momban'ny asa na tolo-bidy natao tamin'ny fanjakana, hoe tena mikaola marina amin'le cahier des charges sy ny vola tokony ho lany tamin'ny fanaraha-maso tamin'ny andron'ny Guerre Jaonaro-Mapiana no nisy an'izany. Fanaraha-maso ny volan'ny fanjakana lany ao anatin'le projet na ao anatin'le tetikasa zay nataon'le entreprise na entrepreneur no tena asany io direction io. Adinoko le izy fa ety Antsahavola ety le izy eo akaikin'ny ambassade américaine taloha no misy anazy. Tokony hidiny zany manao contrôle ny Bianco koa tokony mijery hoe ahoana marina satria lasa tsisy varany le zavatra ohatran'itony nefa le malagasy miandrandra hoe amindreo le mpandraindray, amindreo le faingan-tanana, amindreo le tota-kely reo mba misy exemple hoe iny misy niditra any Tamora na niditra any Antsiafaha, fa malasa saina ihany ny mieritreritra hoe ny sasany tsy de tena mitombona akory ny porofo sy ny zavatra miseho de tonga de direct any Antsiafaha na any Tamora, itony nefa misy zavatra tokony azo anaovana fanadihadiana akaiky ary tokony enjehana aingana alohan'ny tsy hovan'ny zavatra miseho ao anatin'le toeram-piasana satria le mpianatra koa maka sary na le mpiara-miasa koa maka sary matatahotra ihany sao de tratran'ny GADG amin'ny resaka reprise zay, ary na antsika miteny zao ary de ao anatin'ny mpiara-miasa ny GADG misy olona te hiala, te hifindra affectation satria tsy mety aminy intsony le principe ohatra hoe manamboatra tomobily ny GADG de ny tomobiliny ihany aloha namboarina ary tsy maintsy garage fantany no manao an'io tomobile io fa tsisy hoe comparaison de prix na comparaison de compétence, fa tonga de hoe tsy maintsy tia de izy ihany no mifanaraka ao ry zareo de mi-exécuter fotsiny ny ambiny, manahirana be ihany mieritreritra an'izany. Ka sao de mieritreritra nareo hoe harcèlement momban'ny DGNNMG, iny izy tratrantsika ambodimby iny aloha dia rehefa mivoaka ny sary kay rehefa mivoaka ny sary de nanomboka tonga saina am'izay ny olona hoe ay kay zany mahatonga an'le rangahy tia vola, ay misy lalany azy ny vola zany satria ohatran'ny henjana ihany zany rehefa jerena le sipa kely tamin'iny andro niaraka tamin'iny dia ohatran'ny henjana ihany zany hoe aleo tsy tohizako fa samy tonga de kaopy ngamba nareo hoe inona no tiako tenenina, zay ny amin'iny, farahako sosona fotsiny iny. Ny amin'ny resaka rano mangotraka indray sy ny singa Paolo
Adiniko no Paolo fa azafady tompoko ho anareo zay mahalala mba alefaso eto fa ohatran'ny hoe tsy manaja olona fa iarako tsiny Paolo ity rano mangotraka ity dia araky ny fahafantarana azy hatreto aloha de ohatran'ny hoe fa tsy mbola siora de hoe vehivavy ary efa misy ny fanadihadiana sy ny fitadiavana an'io olona io satria mipetraka ny main courante dia ho hitantsika eo hoe oui Paolo Rasolonarivo inona izy teo hoe vehivavy izy sa lehilahy aiza no misy azy aty a Frantsa sa any La Réunion miasa am'zany ny satria le ao anatin'le zavatra ataon'le olona dia karazana opa ary tena manahirana amin'izy dia opa-razana, opa reny, injure zany hoe acte pénal zany par rapport amin'ny lalàna misy surtout aty an-dafy zany hoe injure zany tsy de azo atao loatra amin'ny ino izy teo amin'ny Facebook zany. Ary iny moa zany mandeha any iny. Na ny tenako zao ara misy hoe émission-ko ty zao de rehefa avy eo avadiny le izy de ataony hoe izany rano mangotraka tsisy ifandraisako amin'ny zany rano mangotraka zany mihitsy. Heureusement fa ny rahalahy Paolo moa tonga saina hoe ohatran'ny hampiady antsika amy rahalahy ny zavatra tadiavin'ity olona ity kanefany izay sy Paolo na miady hevitra ara samy olona pozitif mahalala hoe mety zany hevitra zany na tsy mety zany hevitra zany dia mivaly iny maha-mpinamana sy ny fifankazahoana de mitohy foana satria i Paolo olona malala-tsaina ary olona miaina ao anatin'ny fotoana iainana izy zany hoe lehilahy moderna. Rehefa challengenao izy de challengeany koa ianao de rehefa avy eo mihafara amin'ny zavatra pozitif ny ady hevitra fa tsy mihafara amin'ny totohondry na mihafara amin'ny opa. Zay le izy na zavatra miseho zany ka ho anareo zay mahalala n'ity rano mangotraka ity zany dia alefaso MP na ohatran'izany hoe aiza marina misy an'io olona io satria na ohatra ary hoe aingana kokoa ny fiasany marina fa il suffit de tapoter sur la machine na amin'ny resaka ino izy teo teknôlôjia ananan'ny gendarmerie française amin'ny resaka cybercriminalité de hita le olona hoe aiza le olona fa tsara koa tsika eto mba mifanampy amy zavatra ratsy ohatran'izany satria tena misy olona moa de ny zavatra tena tsy azo atao mba tiako hifampizaratsika samy malagasy dia ny merina na ny borizany raha ohatra manompa reny ohatra mba tsy miteny hoe tsy mahatezitra azy fa tezitra izy fa tsy hoe hisy ny andeha famonoana omby na hoe hisy rehefa hiala tsiny ianao de hamono omby na hamono ondry na hamono osy fa ny zavatra tena hitako ao anatin'ny fiarahamonina malagasy na any amin'ny faritra ohatra hoe ny Betsimisaraka ohatra, ny any Mahajanga, ny Sakalava, ny Tsimihety, ny any Edego, ny Antakarana sy ny olona monina any, ny any Atsimo indrindraindrindra, raha ataonao an'izany hoe opa-razana zany, afaka mireagir nareo zay mahalala eto fa tena tsy zakan'ny olona any amin'ny faritra mihitsy zany hoe opa-razana izany. Ary teo any comprendre an'ga Paolo rehefa tezitra izy hoe ianao indray na anaovako dia vernier koa raha de tsy maintsy hitako ianao ary ho asehoko anao ny fahatezerako satria ny opa-razana zay de tena farany miopa ambony ary farany tsy tratiny ny malagasy. Marina ny anao Janine Manasero tsy le tavy fotsiny io fa misy fanafody hoaniko
Ary ianao tsy mino de io fanafody io mampatonga ana lasa lehibe ohatran'io raha ny hita lay izy de efa ana fa marina le kritikanao mba ataovy am'fomba mihaja ny fitenenana azy ramatoa Zanine na Manasy ireo fa marina ny teninao hoe tena nibotsina tokoa satria io izy io zao hitanareo mianakavy io. Raha ohatra menatra tam'le izy de tsy nanao an'le émission fa saingy zao le fanafodiny nahatonga an'io dia tsy mampaninona anahy. Vehikavy kivokibe, inona ny dikan'izany Patrick? Dia zany opa izany no tena hoe manompa razana ianao, tena tsy tatany ny ankabeazan'ny malagasy zany ary misy hatraminy hoe raha miala tsiny ianao dia mamono omby, tena izany mihitsy le fomba zany na hoe misy fomba be dia be fa raha tena zavatra trapako ohatra misy namako zay zao ohatra hoe zanaky Bemananjara ministrin'ny ministriny Randrambahiny taloha, dia tena fady amin'ny Betsimisaraka mihitsy ny asa razana, dia nopain'olona izy tao amin'ny Carl Hilton moa tam'zany, nopain'olona reny izy sady nisy opa-razana koa le izy, fa ady tsy vita zany, tena ady tsy vita ary nihalatra amin'ny nifiny le ranamana anankiray mihitsy, le ranamana anankiray moa zany Betsileo ary tadidiny mandrapahalebeny mihitsy izay ady teo amin'ny Hilton zay satria teo an-tokotany teo, naizara ny nanasaraka an'le izy fa tam'zany aho nieritreritry hoe mba mihoatra kosa leza nataon'la Jean Claude, de tena niteny izy tena fady anay hozy izy, fa nahafaty anay raha tsy hopaina mihitsy ny razanay hozy izy, zany tena fato, tena teo vao nalala hay tena grave be zany le izy, ka maro ianareo tsy mi-comprendre an'i Paolo hoe vao opa-razana nopain'le rano mangotraky ty razana i Paolo dia tsy kaopitsika nareo zany ny olona sasany le manamaivamaivana an'le izy, ohatrany hoe amaivamaivan'ny sasany fotsiny de vao mainka le olona tezitra, tsy mety ny zavatra ohatran'izany ary n'inon'inona tsy fitovizan-kevitry eto, na aiza n'aiza andehananareo ihany koa mba apetrao le norme hoe marina fa misy opa amin'ny teny frantsay lefileferin'ny gasy kokoa ny atao hoe crétin, imbécile, con, fa raha opa-razana zany manamboa any atsimo hoe amboa razana, azafady fa tena tsy tato zany ary tena tsy mety mihitsy ary tena zava-doza, tena possible ianao raha ohatra hoe any atsimo ianao no tezitra zany eo ampisotrosotroina ka manao sangisangy am'zany, tonga de maty ianao ary olona maro mamono anao ao fa tsy olona ray na roa, ohatran'izay koa ny any avaratra zany, manasa razana hozy izy no filazan'ny Yalson teo, tsy azo atao ry reo olona zany fa tena mba miangavy ahy zany hoe mba hisian'ny fiarahamonina mahitsy, mba hisian'ny fiarahamonina mifanaja, tena miangavy anao aho rano mangotraka mba asio fahendrena ihany ny zavatra atao fa le problema anie de zao ohatran'ny izaho zao mahita hoe ny olon'ny HVM, tsy mandoka ny HVM aho, ny olon'ny Gideona, tsy mandoka ny olon'nga pasteur Mayol aho, dia mahay manaja olona, tsy manopa olona, tsy manafakofako olona, tsy manakafokafoka, tsy manasa razan'olona, fa ny olon'ny tena miala tsiny aho, tena hifonako ty teniko ty fa ny olona manaraka ny Ngara Valomanana, ny olona manaraka ny Nga Andry Rajoelina, indrindraindrindra ny Ngara Valomanana, matetika aho misy amin'ny rehefa mifanena zany ny Mapara sy ny Enda Valomanana miady hevitra sy ny ohatran'izany de tonga anao de miataka ianao satria
Ny problema hoe vonoiny daholo ny taranakao, possible vonoiny daholo ny taranakao dia omparazana, valaka be, iva kely le teo an-tsaina. Le ilany zany efa mamely hoe zany ve nareo mivavaka? De mbola miavo ndraiky anankiray soi-disant hoe mivavaka, tsy hitsarana an'le olona mivavaka na tsy mivavaka le izy, fa lasa le olona tohanan'rareo ny ohatran'ny hoe manome hevitra hoe mpetafo. Satria hatreto mbola tsy nisy hoe iny miteny ampahibemaso le olona tompon'ireo mpampiasa an'ireo fake reo. Ninga Andry Rajoelina moa mazava ho azy fa ry amindra Lalatiana ry no tena mpanao an'le opa sy ny karazany amin'ny alalan'ny fake ampiasain-jareo. Ninga Hajo zay manomboka miseho koa am'izao fotoana izao. Tsy hainy zany baralahy zany rehefa tezitra ahoy. Tsy hain-jareo zany, tsy hainy marina zany hoe baralahy rehefa tezitra de mifanopo ary tena opa. De tena ao le manao hoe tsy ampy baoritra, maivana be le raha vao zay le terme zany hoe maivana be, valaka be, ambany be le niveau. De tonga de efa 1000 contre 1, tonga de olon-davaly zay. Nefa ianao mba mijery any le manodidina sy mijery any am'le zavatra mitranga amin'ireto le olona mpanaraka ny Ravaly de efa tonga hitanao zao fa tsy hiteny hoe momba an'izay fa hiteny isika moa rehefa vao hanazava ny zavatra miseho ka le resaka rano mangotraka tena miangavenao atoko. Eto zany tsy maintsy ho hitany ianao e. Tsy maintsy ho hita ianao. Tadidio zay. Misy signature ny IP ataonao na idinao ary io compte io tsy maintsy hita ianao. Ny tsotra indrindra dia miantso an'le olona de mialatsy iny. Mety tsy anaiky Paolo fa ozy Paolo hoe maminoa ianao omby. Fa tsy mety le manao-parazana olona raha le hoe valaka ambany loatra le niveau na hoe tsy mahay ninonina ianao, azo leferina iny fomba fiady iny ao anatin'ny ady-hevitra. Zany hoe tsy manamarina ny zavatra ataon'ny ekipan'ny Ravalomanana na ny ekipan'ny ramatoa Rakodondrazafy fa à partir du moment anao le miakatra hatramin'le mivary lavo am'le niveau ambanimbany zany le hoe manopa olona, manasara azan'olona, tena mba tsy mety kosa e. Tena ialako tsiny fa tsy hoe akory hoe zandry Paolo dia amin'ny rariny azy fa niza olona avy any amin'ny faritra. Ka olona tsotra na hoe tsy tena eritreretinao raha hoe olona tena hoe tompon'ny fandriampahalemana no hopainao ny razana. Fa tena hitadiavan'ny lefiny ianao na vaty be takin'inona, hanapiten'ny lohanao ary vonoina ianao. Ary tena vonoina ianao, tena lazaiko anao zany. Ka eo antsika zany tsy haiko moa ianao koa rano mangotraka rahateo fahitako anao zanak'Antananarivo ianao ary satria ny fanoratra ao dia fanoratra Borizany. Fa za miteny anao aza de manao sanga mahery ohatran'ireny satria tsy mety le izy. Hoe takan'ny tao Majunga tamin'ny 75 tsy fantan'ny Betsimisaraka Betsirebaka le hoe ajojo. Oay! Gravy iny bona malilo ny resaka jojo iny. Tena mila fantarina zany le izy ary mahay aiza manaja olona re tompoko. Le valaka sy le hoe maivana tsy de mampaninona loatra. Ok ary hiditra amin'ny zavatra resahantsika tsika ary teneniko foana hoe itony fandaharana itony dia tsy natao andeha hitantara vaovao hoe zao ny vaovao lasa rio ny ministra zao, ario ny premier ministra misabotsy,
ny filoham-pirenena hono zao, ny mpanohatra hono zao tsy zany ity fandarana ity, fa ity fandarana ity dia karazana firapin-kiranina na hoe tatasika manokatra ny masonao, manokatra ny sofinao, ary mitarika anao any amin'ny fahaizana mandanjalanja ny zavatra tokony ho apetraka ao eo amin'ny firenena na ho safidinao amin'ny firenena. Daholo arak'iza izy. Nanao publication teo hoe manao karazana provocation amin'ny alalan'ny karazana hoe crise sociaux politique ny opposition, izay marihako tsara hoe or tsy ao anatiny zany ny opposition Marc Ravalomanana sy ny opposition Hery Rajaonarimampianina, zany hoe ny RMDM zany, fa misy karazana pseudo opposition mijoro tsy amin'ny fomba ofisialy amin'izao fotoana izao fa manao fivorivoriana miafina any ambadimbadika any, manao infiltration ary mametraka politika tena hoe tsy afenina fa politika na tsy valahara no izay no ilazana azy. Ny fomba ampidirako ny resaka dia raha nandray an'le hira ny TDL teo hoe ampahafantaro ahy ny mety hiafarako, dia tena tafiditra mihitsy ao anatin'le ino izy teo le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao na nandritry ny telo taona zay ny malagasy. Ampahafantaro ahy ny hafarako, ampahafantaro anay malagasy ny hafaranay. Nisy olo zay niantso anahy: Monsieur Fleury, tena mba misy ve zao Andriamanitra zao hozy izy? Fa ahoana ho? Zahay hozy izy migadra aty amin'itony toeram-pigadrana itony, tsy misy porofo, tsy misy inon'inona, migadra ato. Misy hozy izy olona nanodikodina vola be, volam-panjakana, mivoaka ary mivoaka moramora. Misy olona namono olona, misy porofo, misy vavolombelona, mivoaka ary tafavoaka moramora. Ampahafantaro ahy, ampahafantaro anay malagasy ny hafaranay. Ahoana marina moa ny hafaran'ny malagasy? Raha isika amin'izao fotoana izao no anontaniana. Efa taonany maromaro zay fanontaniana zay no mipetraka. Eny fa na de atao hoe tany amin'ny taona 7-7, 7-7, 80, raika amby 80, 2-80. Ny valin'izay tamin'izany andro any dia efa akaiky ny bout du tunnel, fa manomboka mivoaka ny tunnel tsika izao. Fampandriana diso io, anesthésie io sy leka am'izay. Au moins zany mba nisy fampanantenana ohatran'izay hoe efa hivoaka ny tunnel tsika izao. Kanefa le tunnel tam'izay lava be, lava noho ny tunnel Ambanidia, lava noho ilay tunnel misitrika aty Nanterre, mipoitra ary Ananinaria. Fa tsy nety hita mihitsy le fivoahana tao amin'ny tunnel tam'izany andro any. Au contraire, neniletika ary nenahatra. Ampahafantaro anay ahoana no avinay. Tamin'izany nisy namaly, fa amin'izao fotoana izao tsisy mamaly, ary tsisy mahavady.
alao azava, tsisy mamaly ary tsisy mahavaly. Androany tsika maly azy ary tonga de mivaliny de hoe hoany amin'ny vary tsy mifody, hoany amin'ny fahantrana manitsokitroka. Ianao malagasy, raha mbola hiantso foana ianao ka hanantena fa ny fanjakana na ny mpanao pôlitika no hanavitra anao, dia andana manara-body foana, andana manaraka fitombenana foana, de andana mitehaka foana, de andana mandokandoka olona foana, ilaozy ny fitadiavana, ilaozy ny fanompona, fa lasa andana manompo olona. Iletika any amin'ny fahantrana, entoko, iletika any amin'ny fahantrana, any amin'ny farahidiny isika menakavy, na ianareo menakavy manompo olona ireny. Dada mahery, dada ihany anay. Tsy tany hoe zay nataon'ity dadanareo hatramin'izay. Zay teo akaikiny tao raha nitsoaka natanjaka. Aiza ry Dona zao, aiza ry Girivo zao, aiza ny maromaro be dia be amin'ny membre fondateur-an'ny TICO zany. Tiako Madagasikara any tsika. Niady izy fa best. Andry Rajoelina, izy va meilleur, le meilleur. Aza manantena raha mbola mpanao pôlitika malagasy no hiaro ny paosinao sy ny sakafo hidy. Tena apetrako mihitsy raha mbola mpanao pôlitika malagasy de hiditra any amin'ny fahantrana lalina ianao sy ny fahantrana angitrokitroka. Indrindrindrindra fa ianareo piso lelaka, indrindrindrindra fa anareo mpidokadoka ireny. Ianona ihany anay, zao ny tena mahery, zao ny tena matanjaka, zao ny tena ça va bien. Ianao mitolona mihinana fatony, mihinana tady kiraronao, ianao le mitolona io zany no teneniko, tonga ny combat. Hoe tenenao koa sary dada ny hitanay fa lany fa ahoana ianao indray no mandray tanana an'le olona? Inona ny azonao ataoko efa ny kapiteny no tsy mety, ny kapiteny no tsy mety miditra ao anatin'le combat, ianao no te hanaraka azy ao. Iny kosa aloha tena tsy nety iny Monsieur Fleury fa tena zay nefa vonona nidina tsy zafady e. Mpanao pôlitika io, n'inona lazainao? Ny vola aloha de ny toerana. Raha hisy ny existence-anao ka manana an'le profil tediavina ianao de ok. Fa angaha tsy hitanao vao teo zao vao nilaza hoe ANR, io le andianan'Ambondro, zay ndray, io fake, miasa amin'ny fake. Vao teo nilaza hoe ANR koa tafiditra am'zany. Satria raha valimanana foana vao tonona eto de eo ianao no taraiky. De zao, ianao na ny fitadiavana kely le fivarotana anana, fivarotana voatabia, men'ny olona 25 000 hoe ndao ary hitehaka, ndao ary hameno isa, de le fitadiavana tonga le kila avy eo, ohatray fanakaizy razanety, za nefa saika hividy ana-madinika tamin'ny razanety tsy ao razanety, satria ny ana-madinika razanety na raha Margrit
Nandravy tontondra-pôly no mahazatra an'le olona satria hoe tsara na madio. Lasa nefa nandeha nitehaka olona, nandeha nameno isa, ohatrany hoe mpitolona mijaly, azafady malagasy mijaly, ireto olona mandeha millustre an'le kiraron'le mpanao politika. Ka izao, ho azavaiko eto hoe inona ny ifandraisan'izany amin'le hoe provocation amin'ny lafiny rehetra ahafahana mampidin'olona eny an-dalambe. Mba ahafantaranareo hoe iza sao de diso lalana amin'ny zavatra mitranga satria marivo salosana ary tsy afenina, tsy mamenatra fa tena mora ambakaina, faran'izay mora ambakaina malagasy. Daholo. Amiko olona 5 na 4 rabe indrindra no tafiditra ao anatin'ny hoe, raha 5 manko izy tsy fiteniny hoe carré magique, fa alors on va dire hoe les 5 magiques. Ataontsika manindrata hoe nareo eo de hitako daholo hoe ianona zany. Fa ataontsika hoe atomboka, misy olona manko teritra hoe fa maninona natolotra ao atomboka ao amin'ny Ravalomanana ny voalohany, satria izy no zoky indrindra. Marika Ravalomanana, ery Rajaonarimampianina, de fa maninona Inga Andry Rajoelina ataonao farany, satria izy ny zandriny indrindra. Marika Ravalomanana, ery Rajaonarimampianina, Pasteur Mahiolina, sy tena ireny soloneko, ary Andrinirina Rajoelina. De misy miteny hoe adinonao Ajo, adinonao Roland Randreraka. Ho avy ihany rehefa avy eo fa mandrasa tatana. Marika Ravalomanana, ho azavaiko eto daholo ny chance-ny rehetrarehetra hatongavana amin'ny fitondrana. De hoe intérêt an'ireto olon'reto ve nisy nirotaka ao Madagasikara sy ny hoe zavatra mety hitranga ao aoriana. Marika Ravalomanana, manana chance ve izy mety ho lany? Eny tompoko, eny avy hatrany ny valiny, manana chance izy mety ho lany. Avy indray zao ry vendrana de hoe io indray fa mivadika le ry. Non. Analyse lucide et impartiale l'aneto. Bonjour madame Malala Belle, elaela indrindra izany. Manana chance izy mety ho lany. Inona ny antony? Voalohany indrindra, exploit enjana be ary gravy ny zavatra nataony tamin'ny 2002 fa akita amin'ny causeny daholo ny olona, du moins ny capitalen'ny Madagasikara, Antananarivo, ary indrindra une partie amin'ny faritry Betsileo iny de tena nanaraka azy. Azadino fa nisy ady mafimafy ihany koa tamin'iny faritry Fianarantsoa iny, na tamina basy, na tamin'ny famonoana olona, nandreseny Ravalomanana. Marika. Navita asa ary misongadina Andriamatoa Ravalomanana, zay nampalaza azy ny resaka lalana. Zay nilazainy nga Roland Randreraka hoe ny lalana ve dia tonga sakafo any an-kibo.
Mahatonga saka fanakimbo-toboko ny lalana ary tsy diso raha valimanana nanao an'izany. Tsy diso izy nanao an'izany. Zany betsaka ny asa vitany Ravalomanana. Raha hiteny ianao hoe tsy nahavita ininona Ravalomanana de taddio fa tsy lucide ianao zay amin'ny ady hevitra sy ny analizy tokony ataonao. Rehefa vita an'le olona le izy, nataon'le olona le izy, dia tsy maintsy lazainao, autrement tsy honnête ianao amin'ny ady hevitra ataonao. Tsy nisy zany hoe tonga teo amin'ny firenena, filoham-pirenena izy ka nisy zavatra tsy vita ka hoe tsy nanao zavatra na negativa na pozitiva. Betsaka ny zavatra vitany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zao, betsaka ihany koa nefany mazanga koa tao paosiny Andriamatoa Ravalomanana tamin'ireny andro ireny. Betsaka ihany koa nefany ny faute grave ary tena nanapotika fiainan'olona nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana. Entre autres, ny Azalambo zay tena tsy ho adinony any amin'ny faritra mihitsy raha mbola 2-3 génération satria ny antony de zao. Deja misy ary tamin'iny aksany Majanga de Gaulle iny ny tena mafy ny ady satria sy Tamatavy kanefany amin'iny aks iny ny tena be olona fady lambo. Natao nefa le izy hoe Azalambo ary non seulement le lambo fady an'le olona tany ary mbola nisy ny vonoina koa ny zanaky ny tany amin'ny faritra mba ahafahana maka an'le pouvoir tamin'izany andro zany. Tao koa ny fanagadrana opérateur économique, fanagadrana mpanao politika zay anisan'ny hoe tena record tsy azo ivalozana ny fidiran'ny mpanao politika indrindra à l'issue an'ny resaka inona dizy teo Azalambo tany Tsiafa na tany Antaнимoro. Zay zavatra zany hoe raha mipetraka amin'ny fanontaniana zany hoe manana chance ve Ngiara Valomanana ho lany? Dia manana chance izy tompoko ho lany. Dikan'izay ary Ngiara Valomanana dia efa nanazava foana hoe tsy mpanongana isika fa mpanangana. Mino aho fa tsy hivoaka an'izay zavatra noteneniny izay izy ka andeha hoe hanao alliance amina olona satria any amin'ny farany ho hazavaiko le izy, amina olona zay eritreritra sy mikarakara ary miketrika fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny fampidinana ny vahoaka eny an-dalambe ary hangataka ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy olana amiko na miala izy na eo, tsy problemako zany. Fa ny manazava ny saim-bahoaka no ataoko eto hoe miala izy, efa ela koa anie nanondriko an'izany ary raha nisy nijoro voalohany tany amin'ny 2018 de efa niteny hoe 2017 akory de efa niteny hoe i Andry Rajoelina no lany eo ary za de hanohatra azy. Tokony ho fantatry ny rehetra zany fa tsy nijoro akory nareo de za efa mijoro. Niaza ny lasa loha fa tsy hoe nareo aty aoriana indray tsy hitany nandravoana ny 400 tracteur ry Sarababa satria nafenon-drahalahy le izy ary ny sasany ara tsy hita nanjavona ny olona nanao an'izany tamin'izany andro any nitsoaka tany Dubai. Fantatra ny olona nanao an'izany fa tsy andeha ho tononoka eto ny anarany fa rehefa mandinika ianao de fantatra hoe iza no naka ny 400 tracteur fa maromaro izy ny ohatran'ny affaire Flamco io. Raha avoaka ny affaire Flamco de tonga saina ianao hoe misy olona zay eritreretinao hoe kadada anisan'ny tompona andraikitra mividy ny entan'ny Flamco ary rehefa miverifena ny vola nalotany amin'ny fanjakana tsisy nanerarara.
roalahy, olona lehilahy anankiroa, ny tompona ndraikitra tamin'ireo. Indray opérateur économique, mipetraka eny Ambohipo eny, indray sady opérateur économique, no candidat à la présidentielle, tsy mipetraka amin'ny faritra iva. Mbola ho avy manko ny fotoana miaraka amin'ny dossier manasehoko an'izany eto. Ity ny dossier d'enquête, fa naninona tsy nitohizany ity enquête ity, fa inona ny antony, dia eo nareo mahita anazy. Ka raha mipetraka zany ny fanontaniana hoe manana tombontsoa ve Andriamatoa Ravalomanana andeha hanonga-panjakana amin'izao fotoana izao? Taddio fa n'inona lazaina? Ka lazaina hoe tsy ampy solaitra Andriamatoa Marc Ravalomanana dia Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mahay politika, mahay stratégie politika, ary tsy n'importe qui zany hoe olona tonga mitondra ka lasa filoha, olona hoe nivarotra ronono sy nanao yaourt ny spécialitény dia tonga filoham-pirenena. Tsy azonao lavina fa manana capacité plus noho ianao izy, isika miady hevitra eto matoa zay. Ka Ravalomanana ve de andeha hiditra amina lalana izay fantany fa mety ho very izy nefa ato amin'ny ilany izy manana chance. Valitrika izay ariariana ary hoe mety amin'ny Ravalomanana ve, ary mety hiditra amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana an'izany ve Marc Ravalomanana. Hatreto aloha raha izay zavatra nazavaiko zay hoe manana chance izy no mety ho lany, dia mazava be zany satria raha ohatra izy tonga deuxième tour, ka raha ohatra daholo candidat daholo zany le olona noteneniko teo hoe Pasteur Mayol, ny ancien président Erard Rajoelinarimampianina, sy teny indray nosoloneko, manampy azy daholo reo hoe zay no soutiendront Marc Ravalomanana, dia fort possible manana chance be dia be, non négligeable Andriamatoa Marc Ravalomanana ho lany. Faharoa, Andriamatoa Erard Rajoelinarimampianina. Zany hoe faranako le amin'le Marc Ravalomanana, lôzika kokoa ho an'nga Marc Ravalomanana no andeha any amin'ny fifidianana toy izay andeha ho any amin'ny fanonganam-panjakana. Nefa na izany na tsy izany, alao zava, nefa na izany na tsy izany dia raha miongana tokoa ny fanjakana, ary tokony ho fantatritsika zany, raha miongana tokoa ny fanjakana de dikan'izay zany ny fanjakana miongana zany manko matetika lasa mitsoaka le olona nitazona an'le fitondrana teo satria tsy hanaiky ny vahoaka, ka raha tsy miala le olona na hisambotra an'ireo hanao sambobelona zay manipule ny mpanao politika. Amin'izay fotoana izay vao mainka renforcer ny chance nga Ravalomanana. Kanefa azafady, ny zavatra marina de zao, efa presque tamin'ny 2009 zany hoe 12 taona, 13 taona satria 2022 tsika zao, no niketriketrehana fanonganam-panjakana zay. Tsy nahavita Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny ekipa niaraka taminy. Dikan'izany raha ohatra hieritreritra hanonga-panjakana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy maintsy mila fanampiana avy aminy rehetra. Nga Marc Ravalomanana tenany manokana, zany hoe na atao amin'ny fanonganam-panjakana zany, na atao amin'ny hoe izy ho fidiana ho filoham-pirenena, de mila ny fanampiany hafa foana
Miatongavany Andriamatoa Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Mazava ho azy zay. Faharoa, fa le ato amin'ny hoe élu izy dia tsy voatery hifampizara toerana amin'ny hafa. Fa ato amin'le avy amin'ny fanonganam-panjakana niaraka tamin'reto, zay izy voalany dia tsy maintsy se composer amin'reto les forces nouvelles qui l'ont amené au pouvoir, dia Marc Ravalomanana amin'izay fotoan'izay, ce qui n'est pas vraiment le principe de Marc Ravalomanana. Tsy tia mizara izy fa tia manjaka tokana. Zay no tonga an'le hoe le roi Ravalomanana Marc tamin'izany andro. Donc zany sarotra hatreto ny ino fa Andriamatoa Marc Ravalomanana, izy en personne, fa ny ekipany tsy fantatro. Sarotra ny ino hoe andeha hanonga-panjakana, nandeha any amin'ny fanonganam-panjakana miaraka amina gropy hafa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Andriamatoa I Rajaonarimampianina, mazava ny position-ny républicain izy ary tsy mia I Rajaonarimampianina mihitsy ny andeha hiketriketrika ka hoe andeha hiaraka amina olona tsy mazavazava zay anao tetika jilamboto. Satria rehefa tena tiany le terme tiako lazaina fa tsy tafavoakako tamin'izy farany iny hoe simple nefa mihaja le rangahy. Simple izy nefa mihaja. Zao ao anatin'izay le fahatsorany zay amin'ny maha-républicaine azy, rehefa ny olona miteny hoe za républicain, za démocrate, tsy de tena tompon'ny fanonganana loatra, ary tena hitako ao anatin'le toetran'le rangahy fa par rapport amin'ny mpanao politika malagasy fantatro na ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao, dia misy côté kely mahajilamboto, tena hoe jilamboto ny mpanao politika malagasy sasany. Indrindra amin'ireto hoe andrombaka fanjakana. Tsy hitako izay zavatra izay tamin'ny Andriamatoa I Rajaonarimampianina tao anatin'ny intelo, inefatra, niona. Zany hoe kanefany mety anontany ahy nareo hoe teo ianao niteny hoe manana chance ngia Marc Ravalomanana. Manana chance ve Andriamatoa I Rajaonarimampianina? Efa manomboka misongadina amin'izao fotoana izao, zay manko le antsoina amin'ny teny stratégique na stratégie politique hoe ny vahoaka, raha tena mahay politika ianao dia mahatsapa hoe ny vahoaka, na hoe resaka sociologie koa aloha zany, ny vahoaka mora manadino. Efa adinon'ny vahoaka zao ny fatin'olona mikararana teo Antaninarenina ny 7 février. Efa adinon'ny vahoaka zany lundi noir. Dia zay no mampitonatona azy io. Tsy tadidiny intsony hoe nisy ny lundi noir, tsy tadidiny intsony hoe nisy ny 7 février. Dia fanina izy. Ka izao ny mpanao politika mahay dia mandeha mifantoka any amin'ny atao hoe grand projet. Sy mieritreritra an'izany atao hoe fanavotam-pirenena. Satria ny grand projet dia manana tsy immédiat, satria hozy ny olona hoe aiza akory mbola tsy vita e. Aiza ny barazy zany e, tsy nenay izao no tadiavinay. Ny olombelona dia ohatran'izay foana hoe zao dia zao ary androany androany. Tsy ny malagasy irery no tompon'izany toe-tsaina izany na toeam-panahy izany
fanekabezan'olombelona mihitsy, zay ny olombelona. De zao, ny zavatra nataony nga hery Rajaonarima-Pianina, 3 taona 5 taona lasa, zao vao manomboka misongadina. De eo le malagasy vao tonga saina hoe, zany hoe manana raha mahay politika ianao de manao zavatra manana effet latent. Zany hoe any aoriana vao fantatran'olona hoe le tena le ry marina nanao an'ity aéroport itsahantsika ity, oay le ty reto énergie solaire Ambatolampy reto, le ry marina nanao an'ity, oay le Zoe be, oay le autoroute zany ve fa tsy tamin'ny andron'le ry, oay le tony rocade tony, oay le ny bypass anie Ratsiraka no nanao an'io fa Ravalo no réalisé. De ohatran'izay le izy zany manana effet kanika na hitokana an'le izy ara ny irrigation, système d'irrigation maivan-tanàna Marovay, ny pipeline Tuléar. Zany hoe any le izy zany de manomboka miakatra zany le izy ao anatin'le sain'le olona hoe ary le ry iny nanitondrana vatapata ary atao tsy nanagadry e. De manomboka mikapoka ao anaty zanak'atidohan'le malagasy ao le izy, de manomboka tonga saina izy. Io zao misy olona manoratra hoe farany demokraty. Manana chance koa zany le olona arakaraky ny satria tamin'izany andro ohatra fotsiny teneniko anareo Ratsiraka. Beaucoup ont pensé que Ratsiraka était fini après ny mouvement 90 ka natongava ny professeur Albert Zafy teo amin'ny fitondrana. Vita Ratsiraka elahy. Zay ihany zao. Kaleta zany moa de niteny io conseiller spécial any Andriamatoa Andry Rajoelina io. Tsy napahako ny tanako izy raha tafaverina amin'ny fitondrana zany Ratsiraka zany. Vao lany nga Ratsiraka de nangataka fihaonana izy de ozy nasiany miverina nga Benambony nga Moïse angamba ny tamin'izay de hoe sao avy tia napahany loha ny tanany de raisiko izy. Lasa nitsaitsaika mivoaka ho an'ny nafabaraka ngata kaleta tamin'izay andro zay, zay no nahitana azy farany teny Avoloha. Ny tiako tenenina zany de zao hoe manana chance ihany koa Andriamatoa Hery Rajaonarima-Pianina noho izay lafiny roa zay. Voalohany, le grand projet structurant ary micontribuer direct ao anatin'ny fampidinana na de voalohany indrindra ary hoe fialana amin'ny délestage ary ny fampidinana satria rehefa betsaka ny offre, lalàna ny tinady sy ny tolotra, rehefa betsaka ny tolotra dia non, ahoana moa zany, rehefa betsaka ny tolotra de mazava ho azy midina ho azy ny vidin'entana zany, lalàna ny offre sy ny demande zavatra élémentaire zany amin'ny économiste sy ny olona mahay an'izany fa tsy andeha hanazava an'izay eto aho. Fa ny tiako hazavaina de hoe navita le olona ary demokrata izy, tsy de nandeha nakany amin'ny fanagadrana na hoe fisamborana ny malagasy. Marina fa nisy ny manifestation voasakana tamin'izany andro zany. Zay nitovizany mpitondra rehetra na tamin'ny Ratsiraka na tamin'ny andron'ny Ravalomanana, indrindra tena grave mihitsy ny manao fihetsiketsehana tamin'izany ary raha radio fotsiny misy écart de langage tonga ianao de direct any Tamoro. Tenanay zao farafahakeliny inefatra ny saiko voasambotra tamin'ny andron'ny Ravalo, inefatra nitsoaka taty Andrafy. Manana chance koa zany Andriamatoa Hery Rajaonarima-Pianina, indrindra fa hoe iny izy tafakatra deuxième tour, ho sarotra am'izay mifanena aminy ao anatin'ny deuxième tour ny andresy azy. Azavaiko ny anton'izay rehefa avy eo satria ny antony de tsotra be. Atokisan'ny olona kokoa, zay fa manazava, atokisan'ny olona kokoa ny engagement politique, socio-politique any Andriamatoa Rajaonarima-Pianina par rapport amin'ireto mpanao politika hafa. Zany hoe ny gentleman agreement zany teneniko eto, noho ny hoe mety ho fahampatokisana
omendra valomanana ny olona hafa. Meko anankiray nareo. Niala tany Senegal, Dakar. Mifanarahana fa nisy ary nisy ny soniavina tao. Diso manko le zavatra nisoratanao iny Andray Matoa Sileny Alban. Tsy diso le izy fa nisy le izy fa tsy nitanterahana. Le résolution Dakar 2 angamba izay raha tsy diso aho. De nisy fampizarana mihitsy hoe ianona manondro ny premier ministre, ianona an'izao, ianona an'izao, ianona an'izao. Fa izao rehefa tonga taty Madagasikara vadiandra valomanana tonga de nataony forcine nalainy ny fitondrana. Ahoana no ahafahanao milaza Ngari Sarababa hoe tsy manana bazy izy, izy ary mitondra farany teo. Bazy enveilleuse ny azy fa tsy hoe rehefa mijorojoro ery akory de ohatran'izay mora takany tamin'ny andron'ny Ratsiraka manaitra ny bazy zany. Satria olona ireny mety matahotra izy de misitrika izy aloha, na noho ny fitadiavana koa dia mody manoponopo ny olona hafa any izy aveo fa rehefa tonga ny debany de mahazo courage izy de mipoitra indray. De ao anatin'izay zany le hoe hitan'ny olona hoe manana fandeferany ty olona ty ary homme de parole. De mazava ho azy fa misy ny karazana convergence mankany amin'ny hanampy azy. Mety olana kely aminazy angambany de izay mety izy ifanarahany miaraka amin'ny cité-ny kanefany mety raha ny tantara miseho sy ny zavatra miseho tao rindrina kely tao mety tsy de hisy olana loatra zay angambany ho aho. An'izay manana chance koa Andriamatoa Hera Rajaonarimampianina ho tonga ny fitondrana. Zao nefany mety amin'nga Rajaonarimampianina ve ny hanonga-panjakana amin'izao fotoana izao. De zao nga Rajaonarimampianina manokana raha izay zavatra nazavaiko zay dia zavatra roa no mety mitranga ao anatin'ny saina. Taniteko ve io? Tafiditra deuxième tour aho, ça veut dire hoe lany aho. Ary tena lany izy. Raravaly no tafiditra deuxième tour ka i Andry Rajoelina ny adversairany dia ato efa misy mamaly hoe tsy hanampy andra valomanana mihitsy ny frantsay. Lany Andry Rajoelina. Raha nga Hery Rajaonarimampianina ny deuxième tour fanena amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina de tena lazaiko anareo fa ho sahirana tanteraka Andriamatoa Andry Rajoelina ary tena zany ny tena atao hoe élection du siècle. Élection présidentielle du siècle. Fantatra Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy no mety ho conséquence zay hoe deuxième tour izy ary eto ny tonga de asaiko miteny hoe lany izy raha vao tafiditra deuxième tour. Son plus grand combat zany de hoe zany deuxième tour fa tsy anona. Mora kokoa ny andresena ny Marc Ravalomanana ao anatin'ny deuxième tour noho ny hoe andeha andresy anga Hery Rajaonarimampianina izany. Azadino zay teniko zay. Ny combat ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany de hoe tsy maintsy zany deuxième tour, autrement mort. Ho sarotra amin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina kosa nefany ny andeha hieritreritra coup d'état de hiaraka amin'ny olona tsy azokazony. Tsy vitany hoe tsy azokazony fa sady tsy atokisany. De io zareo iza foana ary zao olona zao. Ny fanazavako tiako an-tany eto zany de zao hoe ireto karazan'olona ireto tsy intéressé amina coup d'état
Mba hisian'le fanjakana zany hanavaka hoe ireto ny tompon'izany coup d'état zany ka ahafahany maka mesura dian'izao. Mba hisiany zany atao hoe fanjakana républicaine. Mazava zany zay. Na Marc Ravalomanana na Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy mieritreritra ny andeha ho any amin'ny coup d'état zany. Ny olony no tsy fantatra. Satria ny olona koa tsy voatery hanaraka ny sitrapon'ny deba foana. Manana ny indépendansany izy. Noho izay sansany teneniko izay sy nazavaiko izay. Fahatelo, siteny Andriana Solonieko. Manana sens ihany koa izy amin'le hoe statuany olom-baovao. Ary tonga de tian'ny malagasy manko izay le hoe ino izy teo self-made man sy ny resaka success story zay. Jerena ny parcours sy ny cheminement any Andriamatoa Siteny sady bokin'ozatra ny champion de Madagascar amin'ny resaka tsy haiko nefa champion de Madagascar izy inona ty fa mahay judo izy ary io zany le hoe tena za tsy miteny hoe ananany le profil na fahaizany fa ao anatin'le profil tian'le malagasy izy. Ananany le profil hoe tian'ny malagasy izy. Indrindrindrindra fa any amin'ny faritra atsimo izay misy azy. Marina fa misy an'le Atinoka Roberto fa devant l'évidence mety miova ny couleur. Satria ny zavatra tsy taton'ny malagasy indrindra de zao. Mahita olona matapitrisany manaraka olona ray. Fa rehefa izay no mitranga dia na io telefônina fiantsoanao ny olona io ary tsy maneno intsony fa misonné libre eo. Rehefa izay no mitranga mamahina amin'iny olona iny fa sahirana ianao zay. Dikan'izany président judo ny lobbying international ny judo tompoko ho anareo izay tsy mahalala amin'ny resaka lobbying amin'ny resaka communauté international zany na anisan'ny lobbying matanjaka eto ambonin'ny tany na ara-bola na araka tsindry-bokotra fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe anaraka an'izay lobbying mety hipetraka na anaraka an'ia sy teny izay ve ny frantsay. Je ne sais pas aloha fa hatreto tsy mahita sinina an'izany fa ny zavatra marina aloha dia possible manana sens ngia Siteny ao anatin'izay. Olona telo izay no lazaintsika hoe manana sens Ravalomanana, Marc Zavadoka, Hery Rajaonarimampianina, Siteny Andriana Solonieko, Pasteur Mayol manana sens koa izy. Sady za zany dia milaza hoe iny résultat tamin'ny 2019 iny 2018-2019 iny tsy marina iny. Tsy mihina hoe 2% na 4% ny Pasteur Mayol. 4 millions ny azy ny olona disciple-ny ary ireo olona ireo niasa daholo. Tsy marina iny. Manana sens izy satria ny fivoarana amin'izao fotoana izao dia manomboka mandeha makany amin'ny reconnaissance ny fiangonana zandriny izay mivondrona ngeda be ao anatin'izany atao hoe fiangonana iraisan'ny kristianina malagasy. Satria rehefa nandinika ireto fiangonana zokiny dia natsapa fa misy ihany kay ireto fiangonana zandriny izay tsy antsoina hoe secte dia tena manompo an'i Jesoa Kristy tokoa. Devant les faits na le fait accompli zany na les faits accomplis satria maro ny démonstration nataon'ireo fiangonana zandriny ireo nafahana nahatonga an'izay ka raha vao provoqué hain'ny Pasteur Mayol
nomepita miala avy ato amin'ny dingan'le hoe zay efa manomboka hifaneken'ny rehetra ho maro du moins anaty amin'ny fiangonana, tsy haiko le izy nanontoi na tsia, ny hoe tsy sekta intsony ny apokalipsy fa anisan'ny zanaky ny fiangonana lehibe na hoe fiangonana zandrina izay, dia izay mety ho mbola ho avy eo Andriamatoa Ambondro. Ianao tsy mahandro tatana ianao fa ohatrany hoe anona fotsiny. De au contraire nenao no tokony ataonao fa tsy izany no andrasanao anazava eto. Dia izay le transition miala avy ato amin'le hoe sekta fiangonana kristianina zay, raha vitan'ny pastera no manazava an'izay izy sy ny olony ary reconnaître avany ohatra fotsiny ny fiangonana zokiny na ny katolika na ny FFKM zany, zay anisan'ny kombahan'ny pastera moa ny idiran'ny apokalipsa ao anatin'ny FFKM. Raha izay zavatra zay no tafita, manana sens be dia be koa pastera. Mety amin'ny pastera ve zany ny coup d'état na hoe andeha hanomboam-panjakana? Tsy atoko. Tsy indray mandeha no niresaka taminy na indroa, fantako tsara iny olon-dehibe iny ary tsy afenona fa zaza niara nilalao zay, niara nanao volley zay tany Antarantolo, tany Fianaratsoa, ny sakafo tena tiany amin'ny rahalahy de ny rony anan-drano sy ovy ary tsafokena de asiana patsamena. Mahavita mifanao fotoana mihitsy zay, tongava aty an-trano de mahandro an'izany de mihinana zay tamin'izany, teo Mahavoky teo izy mipetraka rehefa taty Antananarivo. Tiako lazaina aminareo hoe fantatro tsara pasteur Mayol. Fa zany Giampaolo, teo no nahafantarako an'i Giampaolo. Ka tsy pastera mihitsy no andeha hiditra amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana fa ny azy de hoe matoy miongana de zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fahadimy, Andriamatoa Andry Rajoelina. Averiko aloha le izy Marc Ravalomanana, Era Jonary Mampianina, sy teny Andriana Soloneko, pasteur Mayol dia Andriamatoa efa manao lapsus kosa zany, Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy lôjika ny hoe izy no eo amin'ny fitondrana dia andeha hanongan-tena. Indrindraindrindra fa manana sens ihany koa izy ny ho lany. Au même point par rapport amin'iretsy efatra voalohany. Tsy hoe voalohany amin'ny filaharana fa natao karakara-jokony le izy. Andriana Soloneko ary mbola zandrin'ny pasteur Mayol fa azafady tompoko. Dia manana sens koa Andriamatoa Andry Rajoelina. Inona ny antony? Voalohany indrindra manana base be dia be izy. Faharoa, mbola betsaka ny olona tia azy. Fahatelo, il suffit izy mi-reconnaître hoe maro manaiky misy tsy vitako ary manaiky izy fa mihinina fa hiova eo amin'ny vahoaka tantaniny. Takan'izay koa Andriamatoa Marc Ravalomanana, manaiky ary mihinina fa hiova koa fa tsy hametraka mijadona ihany koa, de miteny anao fa manana sens koa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ankoatran'izay mety sens hafa. Fa ny valim-panontaniana moa zany eto tsy hoe ny asa vita na tsy vita araky ny citeko an'tery aloha. Fa azo tenena manana sens koa nefa ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ho lany satria ny antony de zao betsaka loatra ny fampanantenana nomeny nefa tsy vita. Fa raha ainy nefa takan'izany zao ny stratégie par rapport amin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron teo. Au lieu de hoe Ramatoa Marine Le Pen hiataky ny bilan ny Andriamatoa Emmanuel Macron, zay tsy afenona fa mipetraka ihany ny adevitra ary fragilisé zay raha nandeha tany ny adevitra. Fa mivadika ilay izy, lasa ny projet-n'ny Ramatoa Marine Le Pen indray no lasa adevitra fa tsy le bilan le mpitondra. Hitanareo amin'izany misy teknika ilay izy. Ka rehefa hainao le teknika an'ilay izy, manana ny expert mahay mitondra anazy amin'izany lalan'izany izy,
De manana sens izy. Tombontsoa ny Andry ve? Andriamatoa Andry Rajoelina ve? Na Andriamatoa Marc Ravalomanana, na Andriamatoa Erajon Rarimampianina. Sy tena indray nosolomineko. Pasteur Mayol nandeha akany amin'ny fanonganam-panjakana. Tsy atoko. Nefa hoy ny Fleury Rakotomalala hoe misy ketrika amin'ny alalan'ny fampidinana ny vahoaka izay avy amin'ny provocation mitranga amin'izao fotoana izao ka hisy ny coup d'état amin'ny alalan'ny hoe légitimité populaire na hoe midina an-dalambe ny vahoaka. Zao. Iza no manana tombontsoa amin'izany. Tsara tokony ho fantatry ny tanora amin'izao fotoana izao ny tantara. Ary tokony ho fantatrareo manao fanadihadiana politika ihany koa ny zavatra nisy sy ny seho hatramin'izay natantara ny tantara ny atao hoe coup d'état teto ambonin'ny tany. Tsy misy tompoko izany atao hoe coup d'état ka olona tena ivelany nalavitra amin'ny fitondrana no cerveau mi-organiser azy. Ary tsy misy koa coup d'état vitan'olona tsy manam-bola. Raha ivelan'ny fitondrana ianao, rara no mahavita coup d'état fa élément manipulé anao raha ivelan'ny fitondrana. Izany hoe tsy ianao ny cerveau fa ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny ianao. Tsy misy ny coup d'état raha tsy misy koa ny vola. Satria kidia vola dia misokatra ny dépôt d'armes, vaky ny prison, betsaka ny olona voakarama, mitarika ny olona midina an-dalambe. Kidia vola, vaky ny dépôt d'armes, misokatra tiako tenenina dia mahazo basy ny mpanohatra. Azavaiko avy eo, vola, vaky ny fonja, betsaka ny olona mahazo vola, tarika, manao mission mitarika ny olona midina an-dalambe. Izany hoe ny olona akaiky ny fitondrana zany, il y a de fortes chances olona akaiky ny fitondrana ihany no manonga mpanjakana. Raha atao de manière synthétique zany, atao ny synthèse zany atao hoe un coup d'état se conçoit comment? De jereo fa matetika olona akaiky eo ihany lasa andehanan'le fitondrana avy eo. Zao an. Rehefa nahongana ny ray aman-dreny Philbert Tsiranana, izay tena lazaiko anareo fa fiadanana za zao ny vavolombelona zany vivant, ho anareo izay mitovitovy taona amiko na générationko, de vous allez écrire à titre de témoignage, on avait, moi-même, j'avais une enfance dorée, comblée et dorée. Tena niadana e, niadana. Ny insécurité zany tsy nisy. Tadidiko tsara miala eo amin'ny tanimbary nandriana amin'ny 4 maraina.
miala eo Analakely avy mijery podium. Tamin'izany tsisy hoe andeha haka tômôbila fa tsy nisy olona andeha nanana tômôbila zany tamin'izany fa mahafinaritra ery le mandeha tongotra amin'iny Saint-Michel de mandalo tunnel de midina an'Analakely de miakatra amin'ny Beririka de tonga ao Kadifotsy. Satria tao Kadifotsy Mandilaza nipetraka zay tamin'izany. Mandeha tongotra zazakely. Raha nisy de nisy 9 taona 7 taona miaraka amin'ny ray aman-dreny. Mandoa ariary 2 de mitaingina 23 de mahavita manao promenady. Mandehandeha eran'Antananarivo. Enfance dorée. Ny toeram-pianarana sady madio, ny mpampianatra mihaja daholo sady entitra. Ny hôpitaly be felan-tanana io madio. Ny mpitsabo mahay sady mahalala fomba. Tsy maheno mpitsabo zany ianao ka misy fo fotoaka. Tsy de misy resaka zany hoe ty olo ty mpijangajanga na ty olo ty ohatran'izao tamin'izany. Tsy de nisy zany hoe ireto mpivady reto ny saram-panambadiana na hoe ireto ohatran'izao. Ny adana. Raha ohatra ianao tamin'izany, amin'izao fotoan'izao ny zaza manao chemise kikersa zany, manao kiraro pelé, boty, tsy fantatry ny ankizy amin'izao fotoan'izao zany mbola miexiste zany chemise kikersa. Anontaniana zany ny Gasolo Randrianarison. Miety mpanety madio tsara sy ny karazany. Ny tiako hatongavana de izao. Hoe rehefa nahongana ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana de anisan'ny olona teo akaikiny any no niketrika tamin'izany. Ary nampidinina tahaka ny tena hoe natao mihitsy izay edininy Andriamatoa Philibert Tsiranana ka nakanesany tany amin'ny lalana diso tamin'ny ray aman-dreny Resampa André. Satria samy nahita daholo hoe Resampa André no andova ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana. Natao izay nampidinina an'ireo olon'ireo ary ny fitondrana koa moa de mampiady. Dia niady tokoa ireo mandehany satria fragilisé Andriamatoa Tsiranana Philibert de nahonga an-dralahy tsy nakany amin'ny Resampa ny fitondrana fa lasa tany amin'ny alakafa satria efa nisy olona tato ambadika miketriketrika lobbying miketriketrika hoe andao am'izay ty ahongana fa tsika efa lehibe zao alaitsika ny fitondrana. Tanora maromaro ary fianakaviana akaikaiky tao anatin'ny tao ihany niaraka tamin'ny firenendehibe no niketrika ny fanonganana ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana. Dia lasa retirety lôzika na isaka tahaka ny tsipolitra ny ray aman-dreny André Resampa. So tiako ny tantara ohatran'izay ihany koa ny Ngiaratsiraka Didier sy Ngia Pierrot Rajonarivelo. Nisy nahita hoe any amin'ny Pierrot ty zavatra ty nandeha de nikreena daholo ty zavatra rehetra ty. Ty artifisy rehetra ty tsy andanan'le izy any amin'ny Pierrot. Any ka na de ny fianakaviana tao anatiny, ny zanaka, ny vady Andriamatoa Ratsiraka Didier aza de anisan'ny tena niady mba tsy hahatongavan'le izy any amin'ny Pierrot Rajonarivelo. Hitanareo zany fivadiky le tantaran'i Madagasikara ary ny antony anaovako an'ity fandaharana ity mba tsy hisian'izay zavatra zay fa vao mainka isika mianakavy iletiky. Ary tena any amin'ny varitsy ny fody aho tadio zay teniko zay ho any amin'ny varitsy ny fody ary zay manao sorona mihitsy aho manao an'ity fandaharana ity na iza faly na iza tsy faly satria efa nisy ketrika atao ambadika tao
Ny zavatra tsy fantatrareo dia zao. Tsy tonga tao anatin'ny sehatry ny pôlitika Andriamatoa Marc Ravalomanana raha tsy nahazo caution tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier hoe ianao no candidat à la mairie an'Antananarivo. Mety hanameloka tena raha hiteny hoe anisan'ny olona anankifito na valo, fito e, miketrika an'izany ny tenako tamin'izany andro. Satria rehefa nandeha zany le combat hoe tsy atao tonga any Pero ty zavatra ty, dia ny tenako moa hamoaka secret d'état kely aho satria ilainy zany. Rehefa taty andafy dia mbola velona Pero Rajaonarivelo iny niazonareo anontaniana. Tsy tadidiko natao amin'ny Méridien Montparnasse izay Mindralà mipetraka natao à Porte Maillot. Dia niangavy anazy aho hoe bainina, ianao tsy possible ho filoham-pirenena raha tsy midémissione ianao. Fa mijanona ho aho 6 mois dia manaova déclaration zako candidat. Lany ianao. Dia tsy nanao mihitsy moa izy. Entre-temps tonga dia efa ao anatin'ilay fanaratsiana anazy zany io mba tsy hanomezan-dratsiraka azy ho any aminy le flambeau satria raha vao omeny ray aman-dreny Ratsiraka Didier anazy le flambeau dia lany Pero Rajaonarivelo. Fa nisy olona zany tena tsy afeno hoe fatona alika atao ambadika atao nanimba an'ilay zavatra. Ary rehefa nandeha le renseignement zany dia hoe haka an'Antananarivo Andriamatoa, ndraso aloha inona mpanafody reto tompoko azafady a. Iny ilay fanafody mampijotsona iny Andriamatoa Ianjanonambondra ary ny problema nefany a tsy afaka manao sport aho amin'ilay izy a dia miafy aloha nareo mahita ako matavy eo a. Na izaho koa raha tsy tia an'ilay izy anie rangahy fa dia ataoko ahoana fa dia izay ilay izy aloha. Dia napetraka zany le combat dia isian'ilay malentendu sy le mésentente ary indrindra haine entre an'izy Mindralà. Dia nandeha niresaka hoe Andriamatoa niasa n'Andriamanjato no haka an'Antananarivo dia tonga dia hanohana amin'ny Pero Rajaonarivelo. Teo zany nanomboka tonga ny sanga-mahery. Mbola velona Andriamatoa Gérard André Emile Louvason mety mahalala an'izany tantara izany izy satria izy directeur général ny présidence tamin'izany andro izany. Fa izy tsy nalala ny existence-ako tao anatin'izany dispositif izany satria tsy afenona fa maro ireo mpanolontsaina izay tsy ofisialy an'Andriamatoa Ratsiraka izay tsy tia nisehoseho loatra. Fa ny resaka Ravalomanana dia ny olona maromaro teo mifito teo no nitady hoe iza no afaka handresy amin'ny asan'Andriamanjato raha mera zany tokoa izy ka candidat andeha hanohana amin'ny Pero satria par tous les moyens tsy maintsy potehana le dispositif ny Pero ho tonga filoham-pirenena. Dia teo no nahitana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana andro amin'ny 1 tadidiko tsara ny ray aman-dreny Gulli Razanamasy no niantso an'i Ratsiraka Didier hoe Ravalomanana ilay ty ilay izy fa noelary zareo. Tonga dia valiny avy eo tena hieno amin'ilay mofo dipaina be iny hoe Ravalomanana iny ty zao. Toy izy ny ray aman-dreny Gulli Razanamasy tamin'izay hoe izay ilay ty ny tompon'Antananarivo ka io no fantatray fa rehefa tsy mety amin'ny lahy dia ataovy ihany ny lahy. Sady nidakilosa iny ilay telefônina. Toy izy hoe sahafotra ampiana koa le ry a. No le hery iny izy dia afaka adinodraina iny ny telefônina hoe eto aty ary izao dia izao. Tsy afaka mandangan'izany nga Ravalomanana. Tsy tafiditra tao anatin'ny pôlitika izy raha tsy nisy izay.
coup d'état ny 2002 satria tsy lany Ravalomanana sady tsy lany koa Ratsiraka. Ravalomanana nefany raha ny tena marina de tokony akaiky ny Ratsiraka satria na ny campagne électorale-ny Ravalomanana raha dia mbola une bonne partie ny vola tany amin'ny Ratsiraka. Oui. Oui. Secret d'État zany. Azoko avoaka zany. Misy olona mahalala an'izany. Ny campagne électorale tamin'ny Ravalomanana no maire voalohany dia Ratsiraka Didier no nanome azy. Tokony ho fantatrareo vahoaka zany. Ny tiako démontrena an'izany tsy le hoe le vola avany fa rehefa nanomboka nieritreritry ny Ravalomanana hoe lany e vitako e. Satria inona ny antony nahatonga ny Ravalomanana voatery nandeha tamin'ny lalan'ny politika dia zavatra tena tsy azo natao mihitsy ary tena hoe nievitena ho mpinamana sy hifankahazo Marc Ravalomanana sy Pierrot Rajaonarivelo teny nivoahan'le hoe 1000 milliards redressement fiscal. Fa ny roany androany no niteny fa ny resaka 1000 milliards redressement fiscal ny Ravalomanana iny dia natao hoy ny artifisy iny mba tsy hihavanan'ny Marc Ravalomanana sy Pierrot Rajaonarivelo. Tarain'nga Marc Ravalomanana amin'ny Andriamatoa Ratsiraka hoe takin'le ry foana anie za, takin'le ry foana anie za. Calme anao nga Ratsiraka. Nefa ato ambadika izy mampirisika an'i Pierrot hoe ataovy ihany. Fa ny tena opération ao anatin'io de hoe tsy hampihavana anazy mitsamy. Ary tsy nihavana tokoa izy. Fa saingy izao tsy ny se sentir en sécurité et protégé Ravalomanana. Nisy koa moa le erreur amin'le resaka cour magistrale ny resaka 11 septembre nataon'ny Ratsiraka hoy izy Ravalomanana hoe vitako e lahy satria za miaraka amin'ny Amerikanina. Coup d'état iny satria tao anatin'ny ny tiako hazavaina hoe no akaiky ny fitondrana ihany miaraka amin'ny vola. CRS no nandalovan'ny vola tamin'izany nahafahan'ny Marc Ravalomanana nanao présidentielle matanjaka be iny. Catholic Relief Service. Ho anareo izay tsy mahalala. So tiako ny tantara. Tonga indray nivaly ny tantara Andry Rajoelina zay eo akaiky ny fitondrana ihany zany maire zany tokony akaiky ny filoham-pirenena. Fa ny ganam-panjakana koa ny 2009 amin'ny alalan'ny fampidinana ny vahoaka teny an-dalambe. Ohatran'izay koa ny Ravalomanana, vahoaka matapitrisany nidina teny an-dalambe. Na nisy ny fanampian'ny miaramila na tsy nisy voongana foana Ratsiraka. Ny Andriamatoa Andry Rajoelina indray fampidinana ny vahoaka teny an-dalambe. Fa niampy ny coup d'état nataon'ny miaramila fa raha tsy izany tsy voongany Ravalo. Ny tiako tenenina anareo zany de zao mba ahafahana misaoty an'ilay fa manjary lavitsika menakavy amin'izao fotoana izao dia anjaranareo mieritreritra hoe iza amin'ireo olona akaiky ny ary zay ny hitaritako ny saitsika rehetra satria raha vendrambendranitsika dia voatarika hidina eny an-dalambe dia avy eo rehefa tonga eny an-tanàn-dehilahy ny fitondrana eo vao hanenina. Tsy ho any amin'ny Ravalomanana io tsy ho any amin'ny Hery Rajaonarimampianina io peut-être mety sy teny angambany tsy haiko. Peut-être mety pasteur Mayol angambany tsy haiko. Fa en tout cas sady tsy ho any amin'ny andro io fa fatona tota kely ny tonga eo dia eo daholo nareo voafanina hoe tena
Toa very ny Pablo Escobar. Eo tsika menakavy, nareo zany fa tsy za. Satria za efa miteny mialoha de ataovy anatin'ny sainareo tsara manomboka izao. Tamin'ny 2017 efa niteny hoe Ianona ny lany eo. Mbola velona Andriamatoa hiaro-fidy Ramanandray be alohan'ny 2012 ny tsy nitenenako nanakatonako ny vavako de io za hoe Ianona ny lany eo sy milaka raha tsisy io. Oy, cartel efa manomboka admetenareo le cartel. Io cartel io no manatombotsoa hanonganam-panjakana. Satria ny antony de zao, tant que mbola eo tant que eo Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy hanana chance mihitsy zany Ajo Andrianenarivelo, zany Pierrot, tsy Pierrot fa azafady tompoko, Naina Andriantsitohaina, Tsay Christian ho tonga filoham-pirenena. Averiko, tant que mbola eo i Andry Rajoelina, tsy hanana chance zany Ajo Naina Andriantsitohaina, Tsay Christian zany filoham-pirenena. Tant que mbola eo ary miady amin'izany fanonganam-panjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana, ery Rajaonarimampianina, eny fa nasiteny na Pasteur Maïol, tsy hanana chance mihitsy zany Ajo Andrianenarivelo ho filoham-pirenena zany, ary conscient amin'izany izy. De mety hiteninareo hoe fa maninona Roland Ratsiraka tsy ampidirinao amin'izany. Tsy tafidy ao anatin'izany Roland Ratsiraka satria ny antony de zao, izy sy Mamy Ravatomangana miady ohatran'ny tsy haiko. De miteny amiko ianao hoe tena ohatrany akaiky ny fitondrana sady manam-bola. Fa nahoana mihitsy e? Tapitapika eo manjary misy de mody mifitsaka tsy lereo zay ne tsy opposition fa mbola miaraka aminao Andriamatoa Andry Rajoelina mbola tsy niteny an'izany. Ratsy vendrana Andry Rajoelina ka ambakainao amin'izany. Ratsy vendrana ny opposition ry Marc Ravalomanana sy ry Rajaonarimampianina ka ambakainy Ajo amin'izany hoe ty bandy ty ne miketrika fanonganam-panjakana. De hieritseritra izy rehefa aveo hoe hiezaka hanao provocation amin'ny alalan'ity fihetsiketsehana à gauche à droite ty, mivondrona miantso hoe lasa mpivarotra eran'Antananarivo, misy fivondronana hoe tsy mety aminao izao, hoanina zao, misy créer an'le problème zany. Mairie no créer an'le problème de ny fanjakana tampony no tafiditra canal. Le fanjakana koa moa le olona tokony hiasa ao anatin'le fanjakana efa misy sabotage, efa misy infiltration. Au lieu de maheno anao zao hoe le PM makany Dego, makany Tamatave, ho an'ny Majunga indray. Fangaha. Tsy ny tokony tany Dego ve nijerena inona no tena olonanareo mpianatra ato? Tsy tokony tony lalany tony ve tokony accéléreny tony tetezany tony? Ny taraina ny amin'ny vaingan-drano fa toa ohatrany tsy hitan'ny fitondram-panjakana ny manjo azy. Raha tena niesin'ny Zafy Mahova marina, na ny neveu Andriamatoa Zafy marina, Andriamatoa Tsay de tokony mba jerena ny toerana neveu-ny Ramatoa Zafy Terezy. Reconnaissance et redevabilité. Satria tsy tafiditra tao anatin'ny sehatry ny politika mihitsy zany fianakaviana Tsay zany, raha tsy ny professeur Albert Zafy. Mazava zany zay fanazavako zay hoe ireto karazan'olona ireto, ankoatran'ny any ambadika any zay tsy haiko, satria ireo no mi-correspondre an'le profil hoe sady akaiky amin'ny fitondram-panjakana, satria tsy niteny mihitsy hoe zay opposition, satria miafina izy, manao tafika miafina, ketrika miafina. Zany hoe tena manao le hafetsena merina mihitsy zany. Ny zavatra miasa aty ambadika, ny zavatra atao ery hafa. Zay le izy.
Eo zany no mampatonga an'le mikoaisany le raharaham-pirenena e. Tsy azoko hoe za moa zany gaga ihany hoe inona moa zany mba tena compétence particulière politique. Raha Andriamatoa Ravalomanana zany de mba azoko ihany. Kaleta. Tsy azoko a. Ohatran'ny fanina ihany aho hoe tanora ary zany kaleta zany tsy hita zay nataony tam'zany andro. Tsy ça a été vraiment, il ne représentait aucune plus-value pour aucun pouvoir. Ary nasehoako raty ra cyclone. Ny zavatra tena mazava zany ary eo nareo vahoaka, isika vahoaka, aleo azava nareo vahoaka satria nareo ihany nipotika ao. Taritin'ny olona. Aisako manjary tapitapika eo mitombo ny insécurité. Misy maty ary vao tifitra ary any am'lohany voapala. C'est pour attirer la haine contre les tenants du pouvoir. De avy le vahoaka avy eo mieritreritra midina an-dalambe, de hieritreritra hoe hametraka amin'ny filoha Ravalomanana. Tena za tena miteny anareo a. Raha sanatria misy any zavatra zany, le feroko lavitra satria ireo efa mba hitako ny vitany, reo olona cité-ko reo, ireo no tonga amin'ny fitondrana fa tsy zany hoe ajo na 900 taona na hoe tsaiky kristianizany. Potika tanteraka ny firenena ary tonga de teneniko zany. Zaho aritsika fa tena potiky. Sahirana anay Andriamatoa, tena za miteny anareo, nareo ve de mieritreritra fa tsy mikiky ny sain'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fisian'izany hoe Pablo Escobar zany. Hoe inona marina raha tena be dia be ny olona tsy tia an'le boay ity fa tena le tia tokoa raha ve hamely ahy sa tsy hamely ahy. Dans le doute, on s'abstient aussi izy ny fitenenana. Et c'est pas moi qui vais m'abstenir, c'est lui qui va partir. Fa seulement betsaka loatra ny famatorana. Eo zany le tena teneniko anareo fa sahirana tafiditra ao anatin'ny tena hoe canal, ao anatin'ny impasse ny firenena am'zao fotoana zao. Artifisy fotsiny ny fandefasan'olona migadra satria malala secret de gadraina. De créer les haines par rapport am'le fitondrana satria tsisy olona mihitsy andeha hieritreritra hoe i anona anie no managadra anay fa ny fitondrana foana mazotriny amin'iny. Tena le feriko lalina aho a. Za tsy pro an'izan'iza, aleo azava. Araky ny teneniko anareo teo, raha mbola mpanao politika malagasy am'zao fotoana zao de amaizina ny horizon tompoko. Maizina ny horizon. L'horizon est sombre. Zay mampety ny fiainanao atao. Tadiavin'ny vola n'aiza n'aiza hitanao an'io afa-tsy ny mangalatra fotsiny. Fa raha ny mpanao politika ny andehananao tompony, de taddio fa very amin'ny catéchisme ianao. Zay zany ny zavatra hazavaiko anareo. Ary noraisiko adidy mihitsy no nanazava an'izay. Tsapa anareo angambany am'zay fanazavana zay. Fainga Fleury Rakotomalala tsy hoe pro an'ity na anti an'ity. Raha tena anti Ravalomanana de nataoko sombre mihitsy ny peizazy rehetra. Ary raha mbola tianareo koa raha de osa hiteny aho hoe zao a, n'inona lazainareo? On peut ne pas aimer, on peut détester. Ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Fa zao, ny zavatra vitan'ny ray aman-dreny Ratsirahonana, rarany olona mahavita azy.
Mahavita mametraka olona izy io, mahavita manala olona. Rare zany, qualité rare zany. On peut ne pas aimer, on peut contester le personnage, la personnalité, sinon la personne. Mambra vatomanga. Fa mahavita mametraka olona izy io, ary mahavita manala olona koa. Tsy azonao negligena izy zany. Hitanao am'zay? Raha tsy lucide ianao manao analyse amin'ny zavatra zay ataonao hoe reconnaître avanao fa misy qualité le olona. Mety ratsy le qualité fa sy toujours est-il hoe vitsy ny manana ny qualité an'izany olona zany hoe sady mahavita mametraka no mahavita manala. Vitsy zany. Ka raha tsy reconnaître avanao le izy, tsy azo atao mihitsy zany mieritreritra hoe tsy tompon'ny lakile zany raha tsy rahonana zany amin'izao fotoana izao, diso tanteraka zany. Tsy azo atao mihitsy ny mieritreritra zany hoe tsy tompon'ny lakile zany Mambra vatomanga zany, diso tanteraka zany. Tompon'ny lakile zany. Zany hoe tafiditra ao anatina ambiguïté totale zany. Ary tonga any amin'le voalohany ny fanazavako amin'le hoe ampahafantaro ahy ny mety hafarako zay fanontaniana mipetraka amin'ny vahoaka malagasy ary faranako am'zay le izy hoe ampahafantaro amin'ny vahoaka malagasy ny mety hafarany indrindrindrindra ny amin'ny 2023 fotsiny. De sahako miteny anao fa tsisy mahavalo zay fa tsika androany no namaly azy. Raha hainao tsara ka tsy tohana amin'ny fonao ny haino aho fa avereny henoina. Misy olona manko mihaino ny fandaharako de mihaino anazy intelo inefatra vao kaopy izy hoe izao le message. De rehefa miteny amiko izy hoe izao le message monsieur Fleury. De mimehy fotsiny aho satria tsy te hivexer an'le olona indraindray satria diso ny nahenony an'le izy. Tiako tenenina amintsika mianakavy de zao: raha misy ny fitaritana midina an-dalambe, tant que tsy raha valy manana marika, nandray matoa Hery Rajaonarimampianina no mitarika anao midina eny, aza mandeha. Fa mbola hoe olona, misy manko hoe any anaty parti any izy, any anaty HVM any izy, any anaty team any izy, any anaty Mapara any. Mazava zany zay hoe tsy andray-matoa Andry Rajoelina ny andeha hitarika olona hidina eny an-dalambe ka andeha hanonga anazy. De mampitandrina antsika koa fa raha hoe mbola olona marika ara-valmanana no hitarika anao hidina eny an-dalambe, de avy aveo tsy maintsy hahenao ny riajo ianao hiteny ery ambony ery. Baibay 26-38 hozy Andriamatoa 16 ampahafantaro ahy ny mety hafarako. Efa henonao izy zay, sao de rapitso indray, vao mitapitapy, sahala ny tapo hozy izy le an'izay, ndao mba henoina aloha ty hery ty alohan'ny hamarana anazy fa nandritra ny adiny sasany any teny mba henjana ihany zany tompoko. Nanoratra azy raha teo amalaiso ampitiavana. Mampiso ny andro tsy hay to hay ary san'andro manolona hitonao fiadanana. Ilokivy amin'ny zava-misy kanefa tsy maintsy hatreriny zany indrisy zay rehetra misy eo. De raha mandinika ny tranga hitrenjereo hamireo kivy ro malahelo mampany tenao hoe inona no atao. Fampahirezana nondeha atoroko anao ataovy ambony atra ny eritsainao ninona mety seho sy ho resy anao.
Yahweh, hey, yeah, yeah, yeah. Sorechizao, Benatao, Asuanao, Ramahatuki, Asianao, Sulu Sitrao, Avelao, when always out. Orirai, tayo now is a high. Sila bunifanay, manibama amay. Orirai, where is a high. Hana sila natin minay, te ajafidray. Namandiya ni changa injezere, awiraki, ramalayan matani tenao, wenu nan watao. Pampaeleza nanonde, hatukwa nao, atau bembuni acharin, herit saenao, nenu nametiseu, siuresianao. Yahweh, hey, yeah, yeah, yeah. Sorechizao, benatao, hasuanao, Ramahatuki, Asianao, Sulu Sitrao, Avelao, when I wanna miss out. Yeah, yeah, yeah. Sorechizao, benatao, Asuanao, Ramahatuki, Asianao, Sulu Sitrao, Avelao, when I wanna miss out. Manusonia si hai tu hai, adisana dumanu naitanao, fiatanana. Sotratok tsara loatra izay a. Itanareo zao a, ny reaction-ny olona rehetra ato a, zay mahatonga anahako miteny hoe niveau an'ity ny olona mino an'ity fandaharana ity a dia tsy afeniko reto fa tena fier aminareo a, ambony a ny ankabeazan'ny niveau anareo a. Mila miezaka kely ianao andray-matoa ambondro a, raha te hatakatra ny tena hoe fandehan'ny resaka eto a. Fa ny olona eto efa zatra resaka misy hoe zavatra mesazy na hevitra tiana ampitaina, ary ny olona eto tsy mandray ambolony ka tonga dia hoe izao na izao. Ary ny olona manao an'ity fandaharana ity sy mihaino an'ity fandaharana ity dia mankasitraka an'le hoe tsy misorona rehefa miteny zavatra. Rehefa mety de teneninao hoe mety, rehefa tsy mety de teneninao hoe tsy mety, na izy na iza. Fa tsy eto amin'itony ity fandaharana ity dia natokana, tsy hoe natokana fa ho an'ny olona progressiste. Ny progressisme dia manary ny zavatra tsy mety fa manatsara sy mandray ny zavatra tsara. Zany hoe on prend et on adopte ce qui est meilleur, mais on rejette tout ce qui est nul. Ka raha ohatra ianao mivendrabendrana zany, miala tsiny tompoko, amin'ny fitenenana fa tsy vonona mivoatra dia mazava ho azy fa tsy tafiditra amin'itony fandaharana itony intsony, fa any ambadika any ianao no miezaka mihaino. Tsara loatra le hira teo a, ary tsy afenina fa ohatran'ny hoe dédicace an'ny Richard Ravalomanana izy iny, général zany a. Tsy mampaninona moa zany fa raha naharemarika nareo tsy niteny momba anazy teo satria
tsy izy no tokony resahana eto, izy manana compétence an'raha teo, nasehony antsika zany tamin'izany andro ny resaka fanakanana bomba sy ny karazany tarehy ambadika tarehy, manana honnêteté intellectuelle koa vao tonga eto ny resaka an'izany. Bon, ndao tsika hifanao veloma, inona ny hira angatahanareo tompoko? Mba alefasa izay hira angatahanareo mba anona dia alefako, dia amizay tsika mba miaraka, mba hira misy entrain ohatran'le teo dia alefatsika. Misaotra Alpha Iarson amin'ny fidélité, Talien misaotra, Socrate Racyclone, tsy atahorana izy Racyclone raha ohatra tonga saina ny vahoaka hoe hitarika zalahy, fa ny problème anie fantatry ry zalahy hoe tsy mipasy ry zalahy dia manipulation no ataony e, provoqueny le fahatezerana, ohatran'izay le izy. Dia any le fandehan'le izy. Ndao ary tsisy mangataka nareo. Baibay volamena Prince. Ino zany? Lasa jerena zany. Ela ve zany aloha? Tiro zany rangahy? Ndao ary. Volamena Prince.
Sunday, and then for Kanta, Jet business na pay, Kanancho ni Tira Nangan, Amarinam, Tangan Farm, Utana Satam, Matalong ni Manakam, Kanaputo Kanir Sam, Maray Madrid na Tap, Kusito na Tewa ni Kam, Ekam na Tara Dare, Uname na Matev na Be, Tulisipa ko sa Kanfa, ito man ang tugtika, Manatotong sana, sa Kalaka Kacham, Pili Rume Bana Sampa, Ichusa Temis Pala, Falfal Safa, Masa-masa Kandre Papa, Bye Muladena, Bye Muladena, Bye Muladena, Bye Muladena, the Bye Muladena, Bye Muladena, Bye Muladena, Bye Muladena, Bye Muladena, Say mahan simana pangete mulu na be site halala Jainga nai sizalizali Iranangatan Gabona Malil zay izy io dia anisan'ny Gabona Malil dia anisan'ny membre actif tena mahafatrapoa miaraka amin'ny Andriana any Strasbourg. Kompatanana ho anareo any Strasbourg any Gabona Malil dao ary. Magaro mizali Say mahan simana pangete mulu na be site halala Jainga nai sizalizali Magaro mizali Nishandurai kizai simishimane Shammi fangeni mitelirifuse Kitak mamak tuman Tena tumane Sahay ko tuman Malagelo na Sahay mahal Simana pangete Mulu na be Site halala Jainga nai Sizalizali Magaro mizali Umeongera rifudo Umeongera ku Simapa nengi mamu mengi simana Umeongera rifudo Umeongera ku Simapa nengi mamu mengi simana Nishandura kizai Simishimane Mitelirifuse Kitak mamak tumane Tena tumane Sahay ko tuman Malahelo naze Umeongera rifudo Umeongera ku Simapa nengi mamu mengi simana Umeongera rifudo Umeongera ku Simapa nengi mamu mengi simana Sahay mahal Simana
zizadizady mafiaro ny mizady zahay mahandro sy manampagnety olona be sy te halala fiainanay zizadizady. Eny ara, ho an'izay tsy voalaza teo ny nalefa teo ny hirany a, zay nangatany a, dia alefantsika rapitso non amin'ny zoma veloma mahafinaritra mandra-peona daholo tokoa, samby ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy. Lao ary mandra-peona.